Salama daholo io tonga sondray eto amin'ny positive vibes iresadresaka indray tsika mahakasikasika an'izany hoe fifantohana zany mety hoe manana olana ve ianao amin'ny resaka fifantohana natao anao ohatra ity horonan-tsary kely ity hoe ohatrohatrany ahoana tokony atao raha te hifantoka ianao io raha ohatra zany ka mila fifantohana ianao zany hoe tokony atontonao ao ny sainao ray amanontolo dia tokony ataonao voaloha atombony aloha ny saina zany hoe raha hianatra zao dia ohatra hoe hianatra matematika dia atombony ao amin'ny matematika ny sainao zany hoe tsy mieritreritra zavatra hafa tsy mieritreritra matière hafa ianao zany fa ny matematika ohatra no ataonao dia ao amin'ny matematika ny sainao ray amanontolo faharoa kosa indray ary dia amin'ny resaka respiration zany hoe ny fomba fiainanao zany izao atao ange zao hoe miaina ianao amin'ny orona zany hoe mitroka rivotra ianao amin'ny orona ary avoakanao zany amin'ny vavanao andramo atao ohatra ny hoe valo segondra 10 segondra na 2 minitra ianao manao an'izay alohany anao zavatra anankiray dia hitanao fa etonitony ianao dia hizotra tsara ny zavatra izay ho ataonao ho antsika namana rehetrarehetra izay mitady fifantohana ary rehefa hanao zavatra anankiray esory lavitra anao ireo zavatra mety avarinanao ohatra hoe ianao zao tia milalao jeu be mihitsy tianao mikitikitika zavatra ao anatin'ny tabletinao anaty solosaina anatina finday anao dia asory lavitra anao fa mifantoha aloha amin'ny asa amanandraikitrao maro dia maro ny olona mbola tsy mahafantatra an'ity zavatra ity fa ity zavatra teneniko farany ity dia anisan'ny zavatra tsara ho tadidiana tena hoe ilaina be mihitsy zany hoe raha ohatra ianao mitady fifantohana anao zavatra anankiray ianao dia mila afantoka tsara ny sainao dia ny toerana aloha dia zavatra tokony masoana zany hoe alaminy tsara ny toerana zany hoe tsy mila korotarotana be ianao eo alohanao eo tsy mila zavatra manelingelina anao asorona mihitsy fa atao zavatra milamindamina zany hoe raha eo amin'ny latabatra anao zany dia ataonao milamina daholo ny boky ireo zavatra rehetrarehetra fa tsy mila korotana ny concentration na reny fifantohana reny dia karazana zavatra tena hoe sarotra be mahazo anazy nefa mora very izay mihitsy ny antony fampahafantarana anareo zany hoe reny zavatra reny tokony atao raha ohatra ka mila fifantohana satria mora kely manary an'izany fifantohana zany fa ny hitady an'io ao ariana kely ao sarotra dia izay hoe alamino ny manodidina anao fomba fiainanao zany hoe ny respiration anao mieza miaina amin'ny orona dia avoaka amin'ny vava dia atao exercice averimberina foana izay dia hitanao fa hifantoka tokoa ianao amin'ny zavatra ataonao rehetrarehetra